Riavako malala ho mitompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Kristianina miatrika zavatsarotra. Kristianina miatrika zavatsarotra. Izany indray riavako malala ny lohahevitra mpanjinitsika amin'izao fiandohanina herinandro izao. Tarafina amin'ny mofinainantsika an'io ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 50 ny andininy 4 hatramin'ny andininy 9. Kristianina miatrika zavatsarotra. Mampahatsiaro antsika ireo jiosy izay nentina ho babo tany Babilôna. Nandalo fahasarotana sy zava-manahirana tamin'ny endriny maro, antaonany maro, tsy latsaky ny 70 taona. Eo anatrehan'izany toe-javatra manahirana loatra izany, toe-javatsarotra izay hatrehany no tonga aminy ny teny faminaniana, teny fanafahana, teny manambara ny amin'ny anafaka azy amin'izany loza izay namatotra azy izany. Ndreto ary misy singa anankitelo farafahakeliny ambarana izao mofinaina izao na ahafahany ireo jiosy niatrika ny zavananahirana azy tany ampahababony. Zavatra voalohany dia ambarany andininy 4 sy ny andininy 5 fa na dia eo aza ny zava-manahirana dia mampianatra sy mananatra azy mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka miala amin'ny tenin'Andriamanitra na ny didy sy ny lalàna nomen'Andriamanitra izy ireo, na dia any ampahababona aza, ary izany no ampinga entiny miatrika ny zava-manahirana hatrehany. Etsakilan'izay dia ambara eo amin'ny andininy 9 sy ny 7 fa toy ny olona tsy malala henatra eo anatrehan'ny 9 aza no fahazo azy, verina tsy latsaky ny 3 ny teny hoe menatra na henatra eo. Toa miaritra ny kapoka izay ataon'ny mpikapoka, toa miaritra henatra sy fandrorana, eny toa resiny henatra mihitsy filaza azy fa hatrehana ny zavatra rehetra izay eo anoloana. Eo amin'ny andininy 9 hatramin'ny andininy 7 kosa nefa dia mampanantena fa na toy inona ataon'ireo 9 na dia efa mila hamotika sy handrava aza dia akaiky ny famonjena, satria ilay Andriamanitra mihitsy no miady ho azy ka manomana famonjena mahatretrika ho azy ireo. Ho sasapona sy ho reraka fotsiny izay miady amin'izy ireo satria Andriamanitra no miandany aminy. Ity mofinaina ity riavako dia faminaniana ny anafahana ny jiosy tany ampahababona, fa tena manambara faminaniana mesianika mihitsy ihany koa, satria dia sary entina milaza ny nahazo any Jesoa Kristy sy ny lalan'ny azo fijaliana izay natrehany. Tsaroantsika tsara fa i Jesoa Kristy teo amin'ny azo fijaliana dia tsy mba niala tamin'ny tenin'Andriamanitra ka tsy nibaiko ny tenany, fa nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Raikeo raha azo atao
dia sory amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fanenao. Ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ao anaty fotoana sarotra. Etsakilan'izay mampahatsiaro antsika ny voalazan'i Isaia ihany 7:50, lay andininy 9 sy ny 7, fa nolavon'ny olona sy natao tsinotsinona izy. Eny, natao lehilahy sady zatra fahoriana izay tsy tian'ny olona ho jerena akory, natao tsinotsinona kanefa tsy mba nahoantsika. Izy lay Jesoa lay niatrika ny enatra sy ny rora, ny kapoka sy ny latsa teo amin'ny hazo fijaliana. Fa fantatsika tsara fa teo amin'izany hazo fijaliana nisy ny farafahorian'izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho any amin'ny tana-kavanany ray. Teo no nanandratan'Andriamanitra azy hitsangana ho velona indray ka nandresy ny fahafatesana sy ny fasana rehetra. Revako malala ao amin'ny Tompo, kristianina miatrika ady sarotra va ianao? Tsarovy fa tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra no ampinga entinao hamahana ny olana eo anatrehanao. Tsy afaka mibaiko tena sy mifehy tena samirery amin'izay lalana tianao izorana ianao, fa tsy afa-miala amin'ny taridalan'ny soratra masina. Io no manampy anao hamahany olana ary io no vahaolana rahateo. Manarahany Jesoa Kristy sy ny lalana izay nizorana, mampahatsiaro antsika fa ao anatin'ny zavatsarotra dia mahatsiaro miombona amin'ny Kristy sika araka ny teny hoe nazovo ny te anaraka. Aoka izy tondra ny hazo fijaliana isan'andro ka anaraka. Fa tsarovy fa eo amin'izay adinao, eo anatrehan'ny olanao, eo no ampandresen'ny Tompo anao satria Andriamanitra mihitsy no miady ho anao. Iza no hiady amiko, iza no mananady amiko, iza no anameloka ahy, fa indro ho lanin'ny kalalao izy, fa Andriamanitra no hijoro ho mpanohana, miady ho anao, mampandresy anao, manome anao fitahiana mahatrelika. Tahaka izay efa nampandreseny an'i Kristy no mbola hampandreseny anao ihany koa, ary efa nataony mpandresy anao eny mihoatra noho ny mpandresy azy. Deo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay satria lehibe sy mahatalanjona ny asanao. Misaotra anao zahay noho ny anaranao Andriamanitra, notononinao ao amin'ny toe-javatra samihafa izay manahirana anay, lalova anay, fa raha mbola ety ambonin'ny tany dia tsy laozan-java mahory, kanefa mpamonjy sy mpanavitra anay ianao. Misaotra anao izay tompony amin'ireny rehetra ireny. Ary indro mametraka eo am-pelatananao izao herinandro vaovao, dia avy ny fiangonana izao, dia avy nay tsiraray avy, ary mametraka aminao izao vanim-potoana vaovao ao anatin'ny taom-piangonana advento izao, mba ho tsara fiomanana, tsy ny amin'ny tsenan'ny Krismasy fotsiny ihany, fa amin'ny fahavononan'ny fo sy ny fanahinay andray anao mpamonjy ato anatinay. Dia amin'ny anaranao Jesoa nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.